mahazatra dia manana vahiny ary nasana vahiny ny fandarana miala amin'ny mahazatra tsika ho an'ny anio satria nisy ny resaka nalaza omaly ho an'ny omaly ny resaka colisée dia ny antso atao hoe zareo mpitana ny fomba malagasy dia tsy iza fa Andriamatoa Radamaranja. Zay ny fahafantarako anao Docteur Manga Olivier ka. Ie. Zay ny fahafantarako anao ngambany Tsy maninona. Ie, de ianao moa eo ny teny de efa aveo hoe iza ny tena anaranao faly mandray anao tonga soa voalohany eto amin'ny fandarana tompoko. Faly miarabanao de faly miarabany mpanaraka ny fandarana ihany koa. Ny tena lalan'ny olona rehefa hita amin'ny maso ohatr'izao de Docteur Manga Olivier na ny Sokolio izy ny alalan'ny mpandala amin'ny fomban-drazana. Zay angamba no ahafantarana ana. Lay Radamaranja ny anatina page Facebook angamba fa tsy de tiako loatra no mitondra an'izay anarana zay ety amina sehatra hita maso. Eny ary mazava zay azo inona aminareo tsy hoe aminareo malagasy fa aminareo mpitana ny fomba malagasy. Misy ny atao hoe mpitakasina, misy ny atao hoe mpandrovohatra. Raha Olivier manokana inona zany ianao? Tafiditra ao anatin'ny mpitakasina satria anisan'ny nametrahana didy aman'andraikitra ikolokolo sy anandratra ny fomban-drazana ao anatin'izay zavatra zay ny soatoavana malagasy dia ny ambatatena zany dia tafiditra ao anatin'ny mpitakasina. Anisan'ny mpikambana ihany koa anatin'ny vovona mpitakasina ny tena izay vondronan'ny olona manana ny didy aman'andraikitra ikolokolo zany fiasinana malagasy izany. Maromaro moa karazana olona anatin'izay mpitakasina zay mety mpanandro izy mety mpiskidy mety mpitaiza olona mety moasy mety olon-tsotra ihany koa fa manana an'izay adidy aman'andraikitra zay ikolokolo ilay fiasinana malagasy. Eny tompoko, mazava amin'ny tsika mpanaraka angambany ny fanazavana netiny teo fa tonga de ny votoatiny. Omaly dia nahita sary tsika ny paritaka ho an'ny teto Ambatofava moa zany tsy anisan'ny tafakatra teny fa nahita an'izay vaovao zay tsika ny teny anaty rova tompoko, teny amin'ny eny teny amin'ny Colisée eny zay malaza anazy fa teny amin'ny Rovately le izy. Betsaka ny resaka mandeha ao anatiny hoe fotoana ve zao tsy aleo ve vola noentina nanaovana le démolition ialako tsiny amin'ny teny vahiny fa zay natao hoe malaza azy fandravana ve tsy noentina nakany Toamasina. Afaka ampidirinao ny resaka hoe Colisée aloha zany divalianao arak'izay tompoko. Ty amin'itsiny mpitakasina na ny mpandala amin'ny fomban-drazana moa zany zay mitazona fiasinana de anisan'ny miombona kevitra aloha zany ny tsy tokony misy zany fanorenana ny Colisée zany tao anatin'ny rova Manjakamiadana fa zay moa zany fanapakevitra ny mpitondra fanjakana tamin'izao fotoana zany de misy milaza fa Colisée zany etaeta samy maniry daholo ny alan'izany Colisée zany fa kosa ho an'ny mpitakasina manokana de somary manahirana ny zavatra mitranga ankehitriny. Itsika ao anatina reny andro alotsy ao anatina fanadiovana ekena hoe zavatra tsy tokony izy fa ho tafady zay fa kosa raha ho an'ny malagasy dia ara-panandrona dia ny alotsy tsy fandravana zavatra tsy fananganana zavatra satria maiva mavesatra ny alosy ary atahorana sao hanimba zay zavatra izay. Fidiovana fanadiovana fotsiny ny azo tanterahana mandritra an'izay reny andro alotsy zay na le ataontsika hoe volam-padana. Somary nanahirana kely izy io satria tany amin'ny 17 ny volana febroary tany zany teo amin'ny fidiran'ny volam-padana mihitsy no namoaka fanambarana izay somary nanaitra ny mpandala amin'ny fomban-drazana ny mpitakasina indrindra satria tsy toninandro. Ny malagasy dia manana an'izay fahalalana mitokana izay nahafahana nandrafitra ny fomban-drazana dia lay resaka lazaina fa ara-pomban-drazana zavatra atao kanefa lay zavatra atao tsy mifanaraka amin'ny fomban-drazana satria ny aloha tsy fandravana ninina mihitsy ny aloha nanana ny sortany tsika fanaovana nanaovana nao tompoko aza voakely aloha fa misy zavatra manaitra kely ana le hoe nisy zany le fandravana omaly dia inona mahasamy hafa anareo le hoe nitory elako tsy tononanarany tsika fa hoe nisy olona kazan'olona nitory teny amin'ny tribonaly sy ianareo zany. Tsy mitovy ny fomba fiasa. Ny tontolon'ny fomban-drazana miaina kokoa amin'ny tontolon'ny ara-panahy zany hoe mampiasa ny hery ao anaty ilay fiasinana
ao anatin'ny ampatatena no ampiasaina amin'ny alalan'ireo kolotsaina sy fomba amam-panao malagasy. Lay olona nitory aloha zany voalohany indrindra le mitory aloha de efa zavatra maha-olombelona zay zavatra zay, mety lalana azo nizorana ihany, fa kosa lay hoe manao zavatra tsy araka ny taonandro dia lavin'ny mpitakasina. Satria tsy na zavatra rehetrarehetra anaty roa mazava tsara lay mpitakasina Milaza izy ireo fandriana. manazava azy mihitsiny ny mpitakasina mitokana tsara mihitsiny ary ny mpisampina zay ivondronan'ireo milaza fa andriana. Tsy resaka hoe milaza hoe andriana zareo. Andriana zareo zay aloha firesana zany. Kanefa zay zavatra zay raha ohatra ara-pombandrazana dia tsy mipetraka intsony zay zavatra zay satria ny andriana manana vahoaka, ny andriana manana fanjakana. Ka raha ohatra zany hitsiny ao anatin'ilay anazy zay zavatra zay dia azoany tanteraka. Saingy eto mampisalasala andriana vaiza aloha zareo voalohany indrindra. Raha zohina tsy misy andriana mihitsy ao anaty rova, tsisy andriana mipetraka ao anaty rova. Eto Madagasikara moa tsy mbola misy ny faritra manana fiandrianana, zany hoe misy andriana izy dia manana vahoaka, mbola betsaka zany. Avaratry ny tapany sud-est. Na eto anivon-tany, eto faritra Antananarivo arao dia mbola misy mihitsy ny faritra misy andriana. Mbola ohatra kely faritra Andromasina mbola misy mihitsy ny andriana ary mbola manana vahoaka zareo. Ka raha ohatra ao anatin'le farim-piadidiana zany hoe le toerana hipetrahany no anaovany an'le hetsika tsy mampaninona. Fa ho an'ny mpitakasina dia mametra-panontaniana hoe andriana vao anaty rova ve zareo, andriana mipetraka ao anaty rova ve zareo no hanana zay fahafahana zay na fahefana zay baraingo aloha zay. Ankoatran'izay ihany koa eo amin'ilay taonandro ihany koa dia iverenana mihitsy hoe mampiahiahy ny mpandala amin'ny fomban-drazana ny zavatra misy. Hotafady ve zany sao la hotafady le zavatra atao fa tsy tena miorina ara-pomban-drazana ilay izy satria rehefa zohina ny zavatra nataony omaly tsika voto adijady. Zany adijady zany ara-panandrona tsy fandravana mihitsy fa fanorenana. Mahagaga nefa dia ao anatin'izany no nanombohana ny vava asa andravana an'izy. Anangana inona zany zareo raha ohatra ka izay, satria ny ara-panandrona dia fananganana ny zavatra eo. Sao la hitarika antsika any amina zavatra hafa ka famitahana ny zavatra mitranga ankehitriny fa miafina ao ambadiky n'ilay anarana hoe mpandala amin'ny fomban-drazana zareo. Izay mihitsy ny somary mampametra-panontaniana ny mpandala amin'ny fomban-drazana ankehitriny, tena mahay fomban-drazana marina ve reto olona mitonona ho mpandala amin'ny fomban-drazana reto? Tena manaraka ny fomban-drazana marina ve reto olona mitonona ho mpandala amin'ny fomban-drazana rehetra? Raha ohatra moa tsy adiadiana no mahakasika an'zareo dia somary mampiahiahy. Raha ohatra tena zohina hoe iza marina olona ireo, fikambanana vaiza, vondron'olona vaiza. Fiandrianana ny alantsika fefarava zany ara-pamaritana satria ny fiandrianana dia mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana izany. Ka rehefa nirava ny mpanjaka tsy nisy intsony mampanjaka fa mpanjaka zany dia rava miaraka koa ny mahandrina fa efa miditra amin'ny publika zany tsika amin'izao fotoana izao. Izay zavatra zay dia somary manahirana ny mpitakasina satria ho an'ny mpitakasina dia tsy mananjo anao fahadisoana ny mpandao fomban-drazana fa ny zavatra diso anankiray mety hitarika favoazana goavana ho antsika rehetrarehetra. Ny arahantsika mahalala zay fananganana ny koly izay karandrava sady hafa izay koly izy zavatra hitrangana ilay fanadiovana na fanatsarana ny lafin'ny tontolony ao anatin'ny rova Manjakamiadana zay azo lazaina fa riatsika malagasy manontolo fototra iorenan'ny fiasinana eto Madagasikara dia anisan'ny manana andraikitra ny mpandala amin'ny fomban-drazana ny mpitakasina anambarany heviny mahakasika an'izay zavatra nitranga teny faritra anaty zay. Betsaka moa zany ny resaka mandeha ao anatin'le izy nanomboka tsy de resaka antany aloha tsika fa tamin'ny fidorana teo aloha teo alohantsika teo fotsiny hoe ny sary nanaitra na tompoko omaly hoe misy ascenseur tao amin'le toerana. Tompoko somary mahagaga kely ihany hoe zany le zava-misy ahoana zany fandraisanareo zany hoe tany amin'le sikara zay. Amin'ny ankapobeny dia zavatra tsy mifanaraka ara-pomban-drazana kanefa nolokoina na natao ninona natao tao anatin'izany rova Manjakamiadana zany no zavatra nanimba atsika hatramin'izay ka hatramin'izao. Dia izay mampiasa sainan'ny mpandala amin'ny fomban-drazana ankehitriny sao endrika ivelany fotsiny zavatra ataon'ireto olona reto
fa tsy tena lay ara-pombandrazana satria vao miainga efa zavatra diso no atao de eo tsika no somary mila mandinika kely mba tsy ndro mahita amin'ny maizana tahaka ny tsetsin-davaka eo tsika mandinika tsika mitaditady la de nefa tsika raha ohatra ka mbola maizana indray ny tsofoantsika de vao maintsika taraika ary tsy ahita mangirana hatramin'ny taranaka faramandimby raha sanatria ka izay tokoa no mambadiky reny fikitihana ny kolisy reny dia mety hanimbatsika zay zavatra zay. Resabe moa no hoe rova Antananarivo, Manjakamiadana, Madagasikara. Nametrahan'ny ray aman-dreny azy taloha de rova Manjakamiadana. Raha ohatra tsika manam-pahendrenana manam-pahalalana kokoa mihoatra ny teo aloha de afaka manova an'izay anarana izay. Raha ohatra tsika tsy manam-pahalalana tsy maintsy rova Manjakamiadana zay. Rehefa zohina nefa ny fahalalana natona 200 ny fahalalan'ny teo aloha sisa tavela. Dikan'izay zavatra zay dia lasa famonoana hasina an'ilay toerana ny famifatsika n'ilay anarana hoe rova Madagasikara na rova Antananarivo satria matoa napetraka izay anarana zay de tsy nataotao foana tahaka ny anara-tany rehetrarehetra fa nisy antony matoa napetraka izany anarana hoe rova Manjakamiadana zany dia nisy antony lehibe na tonga ny ray aman-dreny tany aloha na ny mpanjaka tamin'izany fotoana zany nametraka hoe rova Manjakamiadana dia tokony ho izy de mitazona an'izay anarana zay tsika raha ohatra te-hitazona an'izay fiasinana na ny hasina zany toerana zany eo amin'ny tokony hitoerany. Tena mazava be le fanazavana entinao fa ny atao hoe dindinika manaraka angambany de ny atao hoe fifandraisana eo aminareo atao hoe mpitakasina na ataoko hoe samy mpitakasina eto Madagasikara. Misy ny any tapany atsimo, misy ny tapany avaratra, kobatanana ho an'ny dadalahy tsy fantako rastabe iny na izy raha tsy ohatry ny avy any amin'ny faritra avaratra iny. Ahoana ny fifandraisanareo samy mpitakasina samy manana ny fombany eo no anazava rehefa avy eo raha hoe misy itovizana ny hoe eto Madagasikara fa samy hafa le atao hoe foko ary misy an'izany eto Madagasikara hoe foko le foko eto Madagasikara le foko 20 zany tiako resahana hoe samy manana ny fombandreo ahoana tompoko fifandraisanareo ahoana ny ampitovizanareo le tadin-dokanga ao anatin'izay. Zay no anisan'ny tsy ambaratelo lehibe ho an'ny fombandrazana. Ny fombandrazana tsy voasaraka na voaelanelany firazanana ny resaka foko. Ny ao anatin'ny fombandrazana indrindrindra ho ampitakasina de ny fiasinana no miresaka fa tsy ny firazanana mihitsiny. Izany hoe rehefa olona miloloha hasina ianao dia iray fiasinana foana ianao anatin'izay zavatra zay ary misy bisana mba tsy ilazana hoe mahazo baiko iraisana ny mpitakasina dia ho tenentsika manokana hoe manaraka zotra anankiray ny mpitakasina rehetrarehetra ka na avy any atsimo na avy any avaratra na avy any andrefana na avy any atsinanana na avy eto anivon-tany ianao ka manana an'izay fiasinana miloloha hasina izay dia mahazo baiko mitovy na daona ozy izy zalahy mahay anazy mahazo iraka mitovy dia azakaka sika raha ohatra ka misy mpitakasina avy any atsimo na avy any avaratra na avy any andrefana na avy any atsinanana mirahina amina hevitra anankiray amina satria safidika hiaraka na hoe ianona ny tiana hiaraka aminay fa ireo fanahireo ilay bitsika mihitsy no alefan'ny fanahy any Ampototsofo ny tsirairay ka na inona foko misy ny azy misy an'ilay olona zany na inona foko misy anazy dia ilay fiasinana no mampiray ny rehetrarehetra ary tsy voahevitra zany mahafoko zany ary tsy voahevitry ny saranga ilay fiasinana fa rehefa miloloha ianao de mahazo an'izay fiasinana izay. Izay no somary manahirana kely ny olona ankehitriny satria misy olona mihevitra fa taranaka zao izy dia mihevitra fa izy ny atao hoe tompony. Ny olana nefa dia mety misy olona tsotra na ambany firazanana ozy izy tsika ambany saranga noho izy manana miloloha hasina. Azavao kely aloha toa tapahako kely vetivety zay mihitsy moa zany ako hoe manapaka ary amin'ny zavatra tokony ho fantatry ny mpanaraka le saranga firazanana ohatry ny ahoana le zavatra tianao ambara ao anatin'izay.
Ny saranga aloha zany voalohany indrindra ny saranga fa iny de misy ny atao hoe andriana, ova, andevo. Tsy mamenatra zany fa saranga nisy fahiny zany. De ny firazanana indray, ny firazanana hoe ny razanay Betsileo nandrazanay atao lava. Zany hoe ireo izay firazanana na saranga zay tsy mametra mihitsiny na mampisaraka ny mpitakasina fa zay ara no vao maika mampirahina andretra satria mitovy lay zavatra azo ka na inona saranga misy anazy na rehefa mitovy ny zavatra azony dia mirahina reo olona reo. Ary izay le niteneniko teo zay somary manahirana ny olona ankehitriny satria misy olona mihevitra fa andriana izy de ry zareo ny atao hoe tompon'ny hevitra tompon'ny teny. Rahantsika mahalala nefa ny fototenin'ny fiandrianana de andriana. Rehefa lava zany ny fiandrianana, lava ny fanjakana gasy, ny ipetrahan'ny mpanjaka sy ny andriana de tsy misy intsony zany andriana izany satria efa nosoloan'ny vahiny, nosoloan'ny mpanjanaka fitondrana fanjanahantany. Rehefa ravandray fanjanahantany de nitsofoka tao anatina fitondrana repoblika isika de izay no mpitondra aloha am'izao fotoana zao ka tsy misy intsony zany afaka mitonina hoe izay tsy maintsy andriana. Ary anisan'ny zavatra manahirana indrindrindrindra eto anivon-tany zay resaka mahandriana zay. Ny any amin'ny faritra mantsy mbola voatazona le izy satria mbola manana vahoaka ny any ny olobe, ny Tangalamena. Ataontsika hoe zay angamba ny atao hoe fiandrianana any amin'zareo. Fa raha ho an'ny eto anivon-tany ankavitsiana, mba tsy ilazako hoe tsy misy intsony fa ankavitsiana sisa ny misy an'izany hoe andriana manana vahoaka zany. Misy fivoriana moa zany ny antsoina any Ambatatena tamin'izany fotoana zany hoe ao anatin'izay resaka andriana zay de ny fanontaniana napetraka taminazy tamin'zareo mpitarika hoe aiza ary le vahoaka anareo alohan'ny resahanareo sy ametrahanareo baiko aminay olona hafa satria raha ohatra ka andriana nareo de tokony manana vahoaka aloha satria andriana tsisy vahoaka zany tsy andriana zany raha ara-pomban-drazana satria ny vahoaka mahandriana ny andriana ka rehefa tsy misy vahoaka izy de tsy manana izany mazava ho azy eo anatrehan'izay zavatra izay. Zay fiasinana izay no manahirana ho an'ny reo olona milaza andriana satria mihevitra zareo fa anazy ny fomban-drazana. Rehefa zohina nefa ny rafitra misy an'ireo vondron'olona ireo de mifangaro amina rafitra politika, mifangaro amina rafitra atoko politika any zareo no mibaiko anazy ka lasa mitsabaka ny anatin'ny fomban-drazana. Sao la le fikambanana ijoroany zareo vondrona mitonina ho andriana satria lasa manitsaka zavatra tsy tokony ho fanitsaka, manatanteraka zavatra tsy tokony ho tanterahana. Ho an'ny mpandana fomban-drazana de ny hetsika na ny zavatra ara-pomban-drazana dia tokony hodinihana eo anatrehan'ny mpitakasina, alalana ny tokony atao sy ny tsy tokony atao mba tsy hanao tao foantsika ka lasa hitondra hotafady vaovao indray eto amin'ity tanindrazana ity izay miteraka fahasimbana rahantsika mahalala efa hatramin'izay ka hatramin'izao. Ie, iverina kely ahako misy mamerina foana le mpitakasina raha atao amin'ny tany amin'ny rafitra atao hoe fitondrana andriana moa zany na hoe fitondrana fampanjaka de inona le mpitakasina tamin'izany fotoana zany mba ho fantatry ny mpijery antsika ohatry ny ahoana zany ny zavatra nisy atao hoe structure amin'ny teny vahiny tamin'izany. Ny mpitakasina dia manana ny anjara toerany ary efa hatramin'ny andro fampanjaka ny mpitakasina nanana ny anjara toerany. Araka lazaiko teo dia mpitakasina tafiditra ao anatin'ny mpitakasina ny mpanandro, ny mpiskidy, ny mpanazary, ny moasy. Eny hatramin'ny renin-jaza ary mbola tafiditra ao anatin'ny mpitakasina satria ireny olona ireny dia miloloha fiasinana hatramin'izay, hatramin'ny andro fampanjaka. Ankehitriny mbola misy ny malagasy miloloha an'izay fiasinana izay de misehatra ao anatina resaka fanandrona, mpanandro izy, na amin'ny resaka skidy, mpiskidy izy, na amin'ny resaka raokandro moasy izy, na amin'ny resaka tontolon'ny ara-pomban-drazana mpanazary. Izany hoe ny rafitry ny mpitakasina tsy mbola niova fa ny rafim-pitondrana no niova. Ny mpanjaka tamin'izany fotoana zany tsy manandro tena fa miantso mpanandro mihitsy izy andinihany ny zavatra tokony ataony ahafahany mampatanjaka sy mampandroso ny fanjakany. Mpitondra mpanjaka tamin'izany fotoana zany. Zany hoe rehefa niala ny mpanjaka
rava ny rafitra mampanjaka fiandrianana zany de mitsofoka indray ny rafitra repoblika fa ny mpitakasina mijoro foana satria ny mpitakasina amin'izao fotoana zao dia mpikarakara vahoaka ny akabeazan'ny mpitakasina ao anatiny ianao ve zany mpandala ny fomban-drazana tsotra fotsiny fa ny mpitakasina zany no manana anjara biriky goavana anatsarana ny fomba fitantanana ara-panjakana satria ireo mpitakasina mahalala ny avoakany ampitso mahalala ny hoavy raha hatramin'izay ary hatramin'izao saingy vokatry ny kolotsaina vahiny na ny rivotra nentin'ny fiavana kristianina dia noezana nolokoana maintimainty izay ataontsika hoe fiasinana na ny hery nananan'ireny olo ireny dia nailika ireny olo ireny mba tsy hanana anjara toerana intsony ao anatin'izay rafim-pitantanana zany raha tsika mahalala nefa fa anisany namafy ny fanjakana teto Madagasikara ny fijoroany ireny mpitakasina ireny zany hoe rehefa tena mijoro araka ny tokony ho izy ny mpitakasina ka miara-miasa amina mpitondra dia tokony ahita vahaolantsika tokony hanana herintsika ahafahana mampandroso ny fanjakana na ny firenena moa zany izy amin'izao fotoana zao zay zavatra zay no adidin'ny mpitakasina ary anisan'ny somary manahirana ny olona satria natambatra tao anatiny hoe mpandala ny fomban-drazana ny rehetra natao kitapo iray ka niza miakanjo ara-pomban-drazana na misalotra fitafiana ara-pomban-drazana dia nolazaina daholo fa mpanao fomban-drazana araka nolazaiko teo nefa dia somary manahirana ankehitriny satria dia misy ao anatin'ireny olona misalotra akanjo ireny no somary bakiona vondrona politika ohatra na bakiona fikambanana dia lasa manafangaro n'ilay fiasinana sy ilay tombotsoa ho an'ny tokony na ny vondrona misy anazy ao anatin'izay zavatra zay ary zay ny antony mahatonga mpandala ny fomban-drazana ankehitriny nanajoro ny vovona mpitakasina mba hijoroana eo amin'ny tokony ho izy satria lasa kitapo iray daholo rehefa mpanao fomban-drazana ka raha ny hafa ary ny mandoto rano manota fady dia lasa atao hoe mpanolasa koa ho endrika ratsy eo anatrehan'ny fiarahamonina dia natsangana zay vovona mpitakasina zay mba hijoroan'ilay tena olona manana fiasinana tsy afaka mivadika amin'ny rariny ny hitsiny ny marina mazava be zay fa tato ato tena maro ianareo atao hoe mpandala ny fomba malagasy tony no milaza fa mpitsabo ialako tsiny tompoko ary tena maniry ohatry ny anana nareo akehitriny fantatsika iny amin'ny aina majery eny fiarahamonina eny zany hoe raha any na mpitsabo etanany na lehiboy mpitsabo manandariny ahoana zany fijerinao andreny zany hoe somary mivadika business nisan'ny teboka anankiray manaratsy ny tontolon'ny fomban-drazana ary izay mihitsy ny antony nanajoroana n'ilay fivondronan'ny mpitakasina vovona mpitakasina satria dia anisan'ny loko anankiray tenenivana fiarahamonina zay voalazanao zay izy mitsabo na izy mitaiza tsy de problème loatra tsy olana angamba zay fa ilay misy loky ny tena olana satria dia lasa anjakan'ny fisolokiana anjakan'ny famitaham-bahoaka zay resaka fitsaboana nentim-paharazana izay ka maro ny olona voasoloky vola eny hatramina tapitrisa maromaro ataon'ireny olona ireny izay no natonga ny mpitakasina nanangana n'ilay vovonana mba ahafahana manangana rafitra anankiray madio tsara mihitsy ialana amin'ireny mpisoloky sy ny mpanaraoroatra ireny satria raha iarahantsika malala fa dia maro tokoa ny olona lasa manao fiariana na fidiram-bola an'izany resaka fitsaboana nentim-paharazana izany raha malala nefa fa ny kolotsaina nitondran'ny ray aman-drenitsika ny resaka fitsaboana nentim-paharazana dia ilay atao hoe hasina na ilay izay vokatry ny fo na izay fo iozy izy ny rehetra saingy ankehitriny efa misy mpandala ny fomban-drazana mpitakasina sasany miezaka mametraka an'ilay teboka anankiray hoe arakaraka an'ilay hasin'ilay olona no tokony habetsaka ny vola ho raisiny izay tsy itovizana hevitra angambany izay zavatra zay fa vao miezaka moa zany ankehitriny ny mpitakasina manangana rafitra mba tsy isian'izay fisolokiana etseroa zay satria eny fa na dia mahay karazaka anarana kakazo fotsiny ary ilay olona dia samy laza fa efa mpitsabo izy ao anatin'izay zavatra zay misy any moa fikambanana mpitsabo nentim-paharazana efa mijoro ara-panjakana taona maro efa hatramin'izay saingy toa arakaraka ny fijoroany ireny ray ary nefa
ny voamaika mampiroborobo anazy satria lasa anjakan'izay resaka famitana fisolokiana izay ilay resaka tontolon'ny fomban-drazana indrindrindra resaka fitsaboana dia anisan'ny mampanahy ary anisan'ny ezaka ataon'ny vovonam-pitakasina ny ametrahana izay rafitra izay mba tsy hisian'izay resaka fanararotana na fisolokiana izay tsony eo amin'ny tontolon'ny ara-pomban-drazana eny anivona fiarahamonina. Eny tompoko mazava zay fa hiditra amin'ny zavatra hafitsika ahoana ny fifandraisanareo amin'ny filoham-pirenena, filoham-panjakana satria ianareo mpitakasina, izy mpiandry, ahoana tompoko ny fomba atao hoe andrindanan'izay raha ny atao hoe tantara Madagasikara manko zany ny araka ny resaka nataonao teo dia hoe misy ny mpitondra dia misy ny mpitakasina ty ambadika. Efa misy ve zay fiaraha-miasa zay atao hoe teo am-mpitondra na am-fitondrana amin'izao tompoko? Iaraha-malala ianao moa efa nilaza anazy teo hoe mpiandry ny mpitondra fanjakana, ny lehibe ara-pitondrana eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia somary manahirana izay zavatra zay amin'izao fotoana izao satria hatreto ny fivavahana kristiana tonga dia izay ngamba ny anonako anazy sy ny fomban-drazana dia mbola tsy nentan'ny ray lalana mihitsiny fa ny fanao atsimo sy avaratra. Mazava ho azy arak'izany fa somary misy elanelana ho an'ny misy ny elanelana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpitakasina. Izany akory tsy midika mihitsy hoe tsy manongila tsofana na tsy mijery an'izay tokony ho jerena ny mpitondra fanjakana any ambadika any fa kosa maniry izahay mba hijeren'ny mpitondra fanjakana lalana izorana ara-pomban-drazana hitondrana ny tany sy ny fanjakana. Izay tsy mitaona mihitsy hoe mialay ianao mpiandry dia andao ianao mpanaraka amin'ny fomban-drazana fa ilay kolotsaina sy ilay soatoavana nentin'ny fomban-drazana malagasy kosa tsy tokony ho aritsika na inona finoantsika na inona finoantsika satria izay mpitakasina dia mametraka tsara amin'izay mihitsy hoe ny finoana eo mety finoana kristianina. Ny fako malagasy sika rehetra satria malagasy ianao malagasy ihany koa ny mpitakasina. Misy zavatra tokony azontsika iarahana miasa, misy zavatra tokony azo ifanampiana ho fanavotana ny tanin-drazana. Isika tsy mihoatra ny 20 taona miaina eto amin'ity tanin-drazana ity. 70 taona efa nihidina mety 80 raha ngamba rehefa kelikely. Dikan'izay zavatra zay fohy ny fotoana ahafahantsika manantanteraka izay tokony ho tanterahantsika dia ilaina foana ny fandiniana ny zavatra rehetrarehetra mba ahafahana mampandroso ary indrindrindrindra apetraka tsara mihitsy ity teny anankiray ity indrindrindrindra ahafahantsika manampy ny vahoaka fahalala tsy mandady arona satria ho an'ny mpitakasina dia ny vahoaka aloha ny zava-dehibe zay vao mpitondra tsy mampaninana mihitsy na tsy miara-miasa amin'ny ara ny mpitondra manana ny zony izy manana ny lalana izorany fa fanrinay mba hisian'ny fiara-miasa fa ny tena didy tokony ho sahan'ny mpitakasina dia ny vahoaka satria ny vahoaka ny fototry ny fanjakana. Rehefa matanjaka ny vahoaka izy dadabe-andrianam-pomerina dia matanjaka ny fanjakana. Izay no mahatonga anay miezaka foana manampy ny vahoaka, miezaka manantanteraka izay tokony ho tanterahana mba ahafahan'ny vahoaka misandratra sy manana an'izay tanjaka eo amin'ny fiainana manontolo izay. Inona moa zany le Andriamanitra reo ny an'ny kristianina zany hoe Andriamanitra Jesosy tsy fantatro ny any amin'ny Silamo misy ny hoe Allah izy ty Atsalamaiky Mohamed ohatrany ahoana zany tenareo zay tompoko? Ny malagasy Andriamanitra Andriananahary any amin'ny fatra izy misy miantso anazy hoe Zanahary fa ho an'ny malagasy izy dia lay Andriamanitra Andriananahary nahary tongotra aman-tanana nahary ny zavatra hita masina amin'ny atsika ny zava-boahary izay lay Andriamanitra Andriananahary. Somary manahirana ary ataoko hoe tsy asiana ady-hevitra lava angamba zay zavatra zay fa fanontaniana mipetraka fotsiny iza ny Andriamanitra ny kristianina dia eo angambontsika mahita anazy fa ho amin'ny malagasy aloha dia lay Andriamanitra Andriananahary no notompoana hatramin'izay ary hatramin'izao dia mbola zay ihany notompoana fa tsy misy ankoatr'izay. Misy atao hoe tsetsatsetsatsyaritra tiako antanina kely mo anareo ataoko anaty kitapo reny nareo sy ny resaka le hoe andrina ny akabeazan'ny andrina ny hitako sy anareo mpitakasina dia tsy mamadika diso zany tonga dia diso avy hatrany zany satria ny mpandala ny fomban-drazana indrindrindrindra mpitakasina mamadika. Tamin'ny herintaontsika nisy ny tamin'ny roa taona nisy ny famadihana ny dadabe Ndretsyvonga teny Mangabe. Amin'ity taona ity nisy ny famadihana ny dadabe Ndretsaingy
eny Ambonga. Tonga de fotoana zao resaka misy Mbola tsy mipetraka tsara le programa fa amaliko anao fotsiny am'le hoe tsy mamadika teo. Ny zavatra natelin'ny olona indrindrindrindra ny reo mitonona hoe andriana reo de misy zavatra adinony, zavatra be da be. Misy ny fomban-drazana izay manana ny toerana atao hoe manandratra ny olona anankiray atao hoe masina. Ny masina ny tsy avadika. Aza voakely aloha izy fa Izay masina zay ny olona zany teo Malagasy rehefa lasa korazana ny olona anankiray, olona nanana fafana na olona hoe nanampy ny mpiara-belona anazy nanana fafana ara-panahy nanampy ny olona fomba fahavelony ka rehefa lasa korazana reny olona reny de ny heveriny Malagasy fa mbola afaka miasa ho an'ny velona. Nangatapitahina zany hoe nangatahana mba ho mpanalalana eo amin'ny olombelona sy Andriamanitra reny olombelona lasa korazana reny na lay razana zany. Ka raha ohatra hita amin'ny Malagasy fa nisy zavatra nangatahana teo anatreny ka nivaly de asandratra ho masina zay razana izay, satria ny antony misy porofo azo tsapain-tanana zany fa mifandray amin'Andriamanitra lay razana. De reny olona reny nasandratra ho masina, mpanelanelana amin'ny olombelona sy Andriamanitra zany. Zay ny anjara asany. Ka rehefa ohatra ka tonga ny taontaona ho avadika reny olona reny, tokony ho avadika de tsy azo avadika ny masina. Le avadika eto tsy hoe tsy finosin-damba fa misy pitsopitsony tsy itovizany amin'ny razana hafa am'izay zavatra hoe raisina ohatra am'izany ohatra tsy azo avaoko anaty fasana fa ao anaty fasana amin'ny finosin-damba ny masina. Ao anatin'izay koa tsy azo fatorana intsony ny masina satria no heveriny Malagasy fa raha fatorana izy de tsy manana fahafahana intsony mivezivezy ny fanahiny manampy ny velona. De rehefa fantatra izy nefa fa nanampy ny velona de tsy fatorana izy. Zay no masina. De reny masina ireny no tsy avadika fa tsy ny andriana. Nefa za mahita hoe misy andriana be dia be hitako tsy mamadika. Zay zavatra zay le fahadisoana satria novoizina na aty amin'ny lafiny hafa indray le izy satria aza adinoina fa be dia be amin'ny andriana eny efa lasa kristianina. Be dia be amin'ny anarana rehefa anarana kristianina be. Be dia be amin'ny andriana no manao zavatra de any am-piangonana no manomboka fa tsy manao zavatra ara-pomban-drazana. Misy ny karazana lanonana sy fety karakarain'ny andriana zay mpanao fomban-drazana nisy ny anarana hoentiny fa any am-piangonana ny anombohany anazy. Zay Kanety ve zany? Tokony hety izy raha ohatra voahaja lay fiasinana. Ny vahiny ve zany no alefa aloha sa ny finoana entin-drazana? Ny fomban-drazana ve ny ambony sa ny finoana vahiny? Zay fandanjana zay zavatra zay rehefa hay mandanjana azy de mety. Fa raha ohatra kosa hoe ny hainy vahiny ny anombohanao anokafanao ny zavatra rehetrarehetra de ataonao tsinitsinina lay nentin-drazana de diso zavatra zay. Iverenako ilay resaka Kolizea. Inona ny fomban-drazana natao mialohan'ny fikitihana zany Kolizea zany? Savy vavaka kristianina. Ary zay no mampametra-panontaniana mpadala fomban-drazana. Andriana va izy reto olo reto? Mpanaraka fomban-drazana ve reto sa andriana kristianina? Le Kolizea tokony ho ravana fa araka ny fomban-drazana raha ohatra ka tiana hiverina ny hasan'izany Rova Manjakamiadana zany. Fa tsy hoe ravaravana fotsiny arak'izay mety aminao le izy satria zao ty hevitra ty fa tsy mijoro ara-pomban-drazana. Fa tsy efa tany amin'ny fahampanjaka ve nefa voaososy zany zavatra resahanareo zany efa nisy fiangonana protestanta nge tafiditra tao anaty rova. Ary zay mihitsiny marina be zay teninao zay satria zay mihitsiny nahatonga andray aman-dreny tany aloha ny taranaka ihany le ty no manota fady. Teto amintsika anie nisy an'izany andriana namadika ny andro fandroana ny anatin'ny andro ny naterahany. Teto amintsika anie nisy andriana namadika ny satan'ny rova ka nananganana fiangonany. Fa teto amintsika koa no misy an'izany mpanjaka nanara ny finoan-drazany ka nametraka ny finoana vahiny hipetrahany fanjakana. Mandraka ankehitriny mbola tsy niova mihitsy zay sata zay. Tsy laika mihitsy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao fa mbola mitongilana any amin'ny fivavahana vahiny. Efa nisy fitondram-panjakana teto amintsika ve? Nakalaza ohatra ny fomban-drazana amina fomba ofisialy. Fa teto amintsika ny fanjakana ny fandimby teto de mbola nakalaza ny finoana vahiny
amin'ny fomba ofisialy. Omena ohatra kely vao namoaka ny flaken fipanjakana omaly fa andro tsy fiasana ny amin'ny zoma ho avy zao Eid el Fitr any amin'ny an'zareo silamo Silamo zany zavatra zany. Mbola finoana vahiny anie zany zavatra zany. Fa ho an'ny finoana gasy, ho an'ny entin-drazana makaizy tsika. Tsika zany mbola tsy mijoro ao anaty eo ambony fototra mahagasy atsika. Fa misy fototra silamo ijoroana, misy fototra kristianina ijoroana. Sy kristianina tsy fivavahana nentin-drazana malagasy fa fivavahana vahiny. Isika nefa malahelo fanjakana vahiny ny tanindrazantsika. Inona zany no tiantsika atao? Hipetraka eo ambony fototra vahiny fanjakan'ny gasy. Fanjakan'ny vahiny ambony fototra gasy anjakan'ny gasy. Zavatra mifanohatra ary tsy ho tanteraka mandrakizay mihitsy zany hoe fototra vahiny ny ijoroantsika nefa manandratra amin'ny mahagasy atsika. Zavatra manofy atoandro tsika raha mieritreritra an'izany. Ianao ve mitaingina lakana de mieritreritra ianao fa manofy hitaingina bisikileta. Fa na ianao mitaingin-dakana na ianao mitaingina bisikileta. Rehefa tsy hitaingin-dakana ianao fa te hitaingina bisikileta de miala teo ambony lakana ianao fa mipetraka eo ambony bisikileta. Tahak'izay ihany koa le fototra tokony ijoroantsika. Mijoro amin'ny malagasy atsika avy atsika. Rehefa ohatra tsy joro amin'ny malagasy atsika tsika, aleotsika voazanaka zany aloha. Fa tsy hoe tsika mitady fahaleovantena nefa tsika mbola miondrika amina finoana vahiny. Silamo zany mbola finoana vahiny, kristianina mbola finoana vahiny. Isika malagasy nanana ny finoana nentin-drazana. Mbola be dia be ny olona no miresaka azy amin'ny finoana nentin-drazana zany koa nefa mbola nentin'ny vahiny. Disoina avy hatrany zany. Ohatrany ahoana kay le hoe fivavahana nentin-drazana ilako tsiny mety mamorona mety ihany koa fivavahana nentin-drazana neny kristianina neny musulman zao misy fiangonana mety akaitsika misy fiangonana. Ohatrany ahoana zay fivavahana atao hoe nentin-drazana zay raha amin'ny fomba malagasy ny resahana aminareo? Ho an'ny mpanala fomban-drazana dia ny fivavahana nentin-drazana, finoana nentin-drazana angamba mety tsotsotra ilazana anazy. Dia Andriamanitra farany amin'ny faratapony. Dia ny fanahy, misy fanahy eo anelanelan'Andriamanitra sy ny olombelona. Dia ny fanahy mpanelanelana rehetrarehetra no mpanalalana ny olombelona amin'ilay Andriamanitra Ndrenanahary. Dia ho an'ny finoana nentin-drazana dia mipetraka tsara mihitsy n'ilay atao hoe tody ny tsiny. Satria tsy misy afa-maina zany izay mpanao ratsy ho an'ny finoana nentin-drazana. Tsy misy hoe bebaka ianao dia voavela ny heliko. Tsy misy hoe namena tonodraiky ary ny fahotanao dia ho lasa fotsy mangatsakatsaka ohatran'ny oram-panahy. Takolaka visavana. Tsy mitovy, tsy ohatr'izay ny malagasy fa ny amin'ny malagasy dia nametraka mazava tsara mihitsy hoe ninona raha tsy nataonao teto amin'ity tany ity dia tsy maintsy mivaly aminao. Zay mamafy rivotra. Zay mamafy rivotra mijinja tadio. Tsy misy an'izany voavela heloka zany ny mpanao ratsy. Izay zavatra izay anisan'ny zavatra ijoroan'ny finoana nentin-drazana. Izay fototra ny ijoroan'ny finoana nentin-drazana izay mahatonga amin'ny malagasy nangatapitahina tamin'ilay Andriamanitra ka na ninona ataon'ny olombelona anazy, ninona ratsy ataon'olona anazy dia mametraka amin'ny fiainany teo anatrehan'Andriamanitra izy fa tsy manangan-tanana akory handeha hamaly faty. Fa mipetraka fotsiny izy hoe raha misy tokoa ianao Andriamanitra Ndrenanahary mavezatra sy mafy zao zavatra iainako zao, mbola tsy nanao ratsy. Mipetraka tsara ilay mbola tsy nanao ratsy teto amin'ity tany ity dia mangataka ny fanampianao sy ny fitahianao. Zay zavatra zay anisan'ny teboka anankiray tsy hitovizan'ny finoana nentin-drazana sy ny finoana vahiny. Fa ny vahiny dia nanana ny kolotsainy nametrahany anazy tany ambadika tany. Fa isika kosa dia nanana zavatra anankiray mipetraka mazava tsara. Misy fotoana ny mpandala fomban-drazana mieritreritra hoe sao dia tokony hapetraka mihitsy ny ary izay finoana nentin-drazana izay hoentina hitantanana ny tany sy ny fanjakana. Zay indrindra no tiako heviana. Dia ankehitriny sarotra zany zavatra zany. Araka ny lazaiko teo misy fikambanana maromaro eto Madagasikara izay natsangan'ny vahiny mba hifanohitra amin'ny fomba nentin-drazana. Tsy mifanjakana mivantana no asaon'ny mifamaly aminao fa reo olona reo fikambanana reo no mifanohitra aminao mba tsy hatateraka an'izay zavatra zay. Satria fantatry ny vahiny fa raha miverina manjaka eto Madagasikara zany fatahorana ny tsiny sy ny tody zany dia
milamy Madagasikara ary afaka mandroso. Tsisy tsony sahaka ny zavatra tsy anazy. Tena voavadika. Zay le izy satria mahafantatra fa hitondra loza ho anazy zay zavatra izay. Zay anton'izay no mahatonga ny vahiny ary manao zay tsy atateraka an'izay ataontsika hoe fidiran'ny finoana nentin-drazana hitantanana fanjakana zany. Kanefa raha ohatra ka tena zoiny, raha tena mipetraka marina eto zany hoe zay mangalatra de hiarana sazy, zay makansy anazy de hiarany sazy, de azo lazaina fa milamina ary vetivety de mandroso isika. Zay anisan'ny olana anankiray mbola tsy ahitana vahaolana hatreto fa miezaka ihany ny mpandala fomban-drazana mitarika tsikelikely ny sainy rehetra mba handala ny famarinana, mba tsy hiditra amin'izany resaka fakana ny zavatra tsy antena zany. Zay azo lazaina hoe teboka anankiray tsy nahita-baolana nandritra ny ao anatin'ny didy folon'ny kristianina tompoko zay. Ao anatin'ny didy folo zay, fa rehefa mibebaka ianao de afaka. Na nangalatra vola tamin'ny kitapo ary ianao arinao ka nananan'olona alahelo, apetraka tsara, nananan'olona alahelo dia misy valiny sy misy todiny zay zavatra zay. Zay zavatra zay anisan'ny teboka anankiray fototra iorenan'ny finoana nentin-drazana, iorenan'ny fomban-drazana malagasy. Ary zay ilay lazako anao teo hoe raha isika mieritreritra fa handroso kanefa tsy ao anatin'le fototra tokony hijoroantsika dia manofy ataondrotsika raha handroso amin'izany zavatra. Mbola tsy handroso zany tsika raha fijerinao azy. Ninona lazaina raha mbola misy afaka mangalatra eto Madagasikara ka tsy voasazy de tsy mandroso tsika. Averiko Andriamanitra ny tenako, ninona ezaka ataotsika, ninona zavatra lazaitsika ka mbola misy afaka mangalatra tsy voasazy de tsy handroso mandrakizay Madagasikara. Rehefa ohatra ka mipetraka zay zavatra zay de mizaka ny valiny mandroso vetivety tsika. Izay teboka zay tsy mety tsy mety araka ny fomba kristianina zany satria tsisy afaka mametraka an'izany ny fomba kristianina, tsy mety amin'ny fomba silamo zany, fa kosa misy teboka maromaro azo ametrahana zay zavatra zay ara-pomban-drazana. Misy ny raboka maka ny tsianao ianao, boka ny tananao. Misy ny kalo maka ny zavatr'olona ianao, misy zavatra mahazo anao. Ngeda be tenda. Be de be, misy karazany maromaro, mbola mahafatra maro eto Madagasikara misy an'izany ravaratra zany. Maka ianao gisan'olona ao, fa ilay olona tsy manenjika anao, tsy mila pôlisy, tsy mila nizaniza, tsy mila zandary, tsy mila manam-pahefana, fa varatra manenjika anao satria naka gisan'olona kristianina. Satria hoe manafaim-panao ratsy de asana devoly, fa rehefa ohatra ve mamela heloka amin'ny mpanao ratsy de asa mazava, asan'Andriamanitra. Zany hoe raha ohatra sanatria vava ianao pastera de za mpangalatra de miteny anao angalatra kely fa avy aloha ny heloko rehefa avy eo de asan'Andriamanitra ve zay ataontsika isanao zay. Zay teboka zay ilana dinihana raha tia handroso tsika. Tsisy maharatsy ny fivavahana kristianina, tsisy maharatsy ny fivavahana silamo, fa le fototra mihitsiny hoe inona ny fahafahan'ny fivavahana kristianina manenjika ny mpanao ratsy, tsy misy. Voavelany heloko soratra, soratra fa rehefa avy eo voavelany heloko ao no ny anarany masina. Tapitra, tapitra ninona heloko le resantsika eo ninona zany heloko, tsy misy zavatra ohatra zay. Zay zavatra zay somary manahirana ary noararotin'ny vahiny. Apetrako tsara le teboka, noararotin'ny vahiny zay fahafahan zareo nametraka ny fivavahana kristianina zay nangalarana sy nanaovana zavatra tsy mety teto amin'ity tanindrazantsika. Teteny ve zany ianao fa fanjanahana ve zany le fivavahana? Mazava ho azy, fanjanahana ny fivavahana kristianina satria tsika anie nanana ny atsika. Ny atao hoe fanjanahana anie de nanana ny anao ianao fantengenana zavatr'olona hafa mbo izoga ainao. Tsika manana ny atsika, manino tsika no mizoga zavatr'olona? Zavatr'olona anie zany ny fototra, ny fototry ny resaka finoana rehetrarehetra, ny tokony fototra moa zany tokony izy dia ny fandalana ny famarinana. Rehefa manao marina ianao de zay ny tokony ilamina ny fiainanao, ny sainao sy ny fanahinao. Kanefa ilay finoana hafa tsy mitarika atsika amin'izany zavatra zany, fa lasa mampirisika atsika amina zavatra hafa. Be dia be ny olona miteny hoe tsisy an'izany fiangonana mbola naporisika andao na mangalatra, fa ambadika zay zavatra zay.
mbola afaka atao zany zavatra zany. Inibina fiarahamonina be dia be ny zavatra fantatsika fa mifanohitra tanteraka amin'izany didy folo zany. Fantatrao hoe inona ny tena fototry ny didy folon'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly. Tsy miala amin'ny rafitra ny fehezana ny fomba ny fivaravana ny entin-drazana zavatra zany. Alahelo. Aza manome alahelo an'ilay Andriamanitra ao. Raha ohatra ka manompo Andriamanitra hafa ianao dia manome alahelo an'ilay Andriamanitra. Inona hoe aza mangalatra satria misy zavatr'olona nangalarinao teo dia misy alahelon'ilay tompony teo satria nangalarinao le izy. Aza mitsangatsanga satria malahelo le vady ao tokantrano satria ataonao tsinitsinina. Be dia be ny ohatra rehetrarehetra azo resary fa ny famotinana an'izany didy folo zany miteraka alahelo. Teo Malagasy misy ny fomba atao hoe fidiovana, zany hoe fezahanao mba hadio ao anatin'ny tontolo sehatra ara-pomban-drazana. Dia mba tsy hisian'ilay alahelon'olona dia miezaka ianao mandeha ampamarinana, mandeha rariny, hitsiny ary marina. Zany hoe rehefa mandala ny famarinana ianao mandeha radrariny ary manao ny hitsiny dia mazava ho azy fa tsy tokony hisy olona hanana alahelo anao. Eny mety malahelo anao mpanao ratsy fa fotsiny ny vahoaka ny olona manodidina iny hafa iny. Fa zay zavatra zay no tiana ho tenenina hoe sarotra ho antsika ny handroso raha ohatra tsika tsy mipetraka eo amin'ilay fototra maha-malagasy antsika. Ny fototra nentin'ny vahiny tsy natao antsika satria na ny fotom-pisainana na ny ataoko hoe ny rafitra nitondrana antsika malagasy hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola mitoetra foana ilay toe-tsaina maha-malagasy antsika. Ny fototra nentin'ny vahiny nefa dia zavatra hafa mihitsiny. Raha misy mamelaka ny takolaka ao havia dia meo azy ny havanana fa malagasy tsy manao an'izany. Mety tsy miady fa tsy inona olona iny tsika mifanaraka ny rehetra toy in'ilay hoe rehefa nanao ratsy raha ohatra ianao ka mifona amin'ilay olona mivatana fa tsy hoe zany nanaovanao ratsy. Andao zaloha ianao nataoko tsy hoe zany nanao ratsy ianao dia avy eo lasa andeha hiavana amin'Andriamanitra satria te hiavana aminao. Tsy izay ny gasy fa ianao mivatana aloha no mihavana amiko. Zany hoe fona amiko ve ianao zany? Mifona mamitra-pihavanana. Zay le kolotsaina, zay le toe-tsaina maha-malagasy Fa tsy antsika. mikôfesy re mopera ve? Fa tsy any mopera no mikôfesy nanota raika. Tsoforanao raika fa nanota. Dia any ianao ndeha ikôfesy fa lera ianao tsy hamelaneloko mihitsy. Ny fonao mbola ohatran'iny isako ny mahita anahy. Raha tsy aminao mihitsy any no miresaka tena azafady rangaha fa nisy zavatra tsy nety nataoko anao. Any ka rehefa mitsotra ny fonao dia faly sy ravo satria miava antsika amin'izay fotoana tsy hanananao alahelo intsony fa tsy hoe ary hanana ary andeha hangataka fonana nefa ianao eto resaka mifanena aminahy dia ohatran'iny no fonao. Tsy ohatr'izay ny finoana nentin-drazana, tsy ohatr'izay ny fototra malagasy antsika. Dia izay zavatra izay no hoe ezahan'ny mpandala fomban-drazana foana hoe raha ohatra tsika tia handroso, raha ohatra tsika manantena an'izany te hivoatra zany dia mila hijoroana aloha ilay fototra malagasy antsika. Izay le anton'ilay fiverenana andoharana. Efa nisy mpanao politika mivoy an'izay. Lafin'ny politika zay zavatra zay, zay azo lazaina ihany koa mety ho fitaka ihany koa fa ny tena fiverenana andoharana dia ilay fototra. Vitantsika malagasy ve ny tsy mangalatra intsony? Vita mpitondra ve ny tsy mangalatra intsony? Vita mpitondra ve ny tsy mihinana na vahoaka, ny tsy mihinana any zavatra tsy nisasarany? Rehefa ohatra ka vitantsika zay le fototra malagasy antsika dia azo lazaina fa mandroso tsika. Fa raha mbola nisasaranao no entiko mitsoaka dia mbola tsy handroso mandrakizay tsika satria misy zavatra mifandiso araka ny ataontsika hoe fotom-pisainana sy ny rindran-damina nisy teto Madagasikara. Izay zavatra zay izay efa niaina ny tany aloha ary mbola somary hita taratra hoe iainan'ny malagasy ary tokony iainan'ny malagasy mandraka ankehitriny. Ie, misy loha hevitra anankiray ngeda fotoana somary efa mandeha be fa alohan'ny hidirana amina taom-baovao malagasy dia misy fanontaniako tompoko tiako mba ho valinao. Ianareo mpandala fomba malagasy ve mba efa nanolotra
atao hoe boky na hoe antota-kevitra ny tany amin'ny mpitondra fanjakana, tsy voatery hoe am'izao na ny taloha na ny am'izao hoe zavatra ohatr'izao mba tokony hitondrana ny firenena, satria azadino fa tika zao aty amin'ny taon-jato faha raika amby roapolo mila taratasy, ohatra ty azan-dahako ty de hoe ty le izy tompoko. Ny tany aloha ny ray aman-dreny tany aloha tsy fantatra mbola tsy nitantara reo fa nanolotra zay ataoko hoe volavolan-kevitra na soso-kevitra, atota-kevitra entina hitantanana ny tany sy ny fanjakana. Fa ny vovonam-pitakasina dia nanolotra an'izay fehiteny na soso-kevitra na atota-kevitra zay tamin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny dia tsy inona akory fa ny fametrahana araka ny tokony ho izy ilay atao hoe loholon'ny Madagasikara. Efa misy io senatera tompoko? Ny anarana eo fa le famaritana mihitsy no tokony apetraka amin'ny ara-pamaritana malagasy, satria ny loholona teo malagasy dia ny olobe tenenivina fiarahamonina fa tsy olona notendrena na vidiana efatra à disposition an'ny zay zavatra zay anisan'ny soso-kevitra apetraky ny mpandala amin'ny fomban-drazana ary efa naverimberina matetika atao hoe soso-kevitra inefatra sa indimy ngambozay no napetraka foana. Raha ohatra ka tiatsika ny hamaro toerana ny Madagasikara ara-politika dia apetrao araka ny tokony ho izy ilay atao hoe loholona. Betsaka ny loholona eny anivona fiarahamonina fa ny famaritana ny loholona raha araka ny fomban-drazana dia ny olobe, olona ataontsika hoe voky taona voky andro manam-pahalalana sy manam-pahendrena, dia ny fiarahamonina no mametraka izay zavatra zay fa tsy ny mpitondra. Mbola hita izany any amin'ny faritra misy any Antsirabe, mbola tena misy an'izany mihitsy ambanivohitra. Izay zavatra izay no tokony hipetraka satria rehefa zohina ny rafi-piarahamonina, rafi-pitantanana ifandraisan'ny vahoaka na ny ifandraisan'ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka dia tsy misy mihitsy an'izay rafitra izay ka ahitana an'ilay fahendrena malagasy, ilay soatoavina malagasy fa saika very anjavona amina haitraitra amina tanàna amin'ny firenena dia misy an'izao dia ndao indray ianao an'izao dia lasa very anjavona isika amin'ny ezaka rehetra rehetra. Dia izay no mahatonga ny mpandala fomban-drazana nanome an'izay soso-kevitra zay hoe fotoana zao anatina fanovana zao tokony alatra napetraka amin'ny vahiny. Le républicaine mihitsy ve zany ny Fa le républicaine fa atsika tsy afa-miala intsony ao anatin'izay rafitra républicaine zay satria ny fifandraisana na ny fifanarahana ara-pitondrana nataon'ny mpitondra teo aloha rehetra rehetra dia saika mifototra amin'izay rafitra république zay daholo. Fa kosa mananjo tsika anova ny rafitra hijoroany zany loholon'ny Madagasikara zany dia ny soso-kevitra nalefan'ny mpandala amin'ny fomban-drazana ny mpitakasina dia ny hoe tokony ny olobe no mandrafitra an'izany loholon'ny Madagasikara zany satria ireo no olona efa nahita ny fiainana ny ainana teto hatrany amin'ny taona 90 ohatra mety mbola misy velona ny olona ny ainany taona 90 ary akaiky mandraka ankehitriny ireo olona ihany koa nefa nahita ny lalana nodiavina ny fiarahamonina nisy anazy ka n'ilay atota anatsarana ny fiararay avy isaka zay zavatra zay anisan'ny etaeta ary soso-kevitra nalefa tany amin'ny mpitondra. Ankoatran'izay moa dia ny fametrahana n'ilay fanjakana laika. Laika moa zany saina ao anatina lampanorenatsika laika ny fitondram-panjakana fa rehefa jerenao zavatra rehetra rehetra tsy laika ny fitondram-panjakana fa mitongilana kristianina. Fivavahana ngamba tena marina. Fivavahana mitongilana amina fomba kristianina mihitsy satria rehefa misy zavatra atao ara-panjakana dia tsy misy mihitsy ny zavatra ara-pomban-drazana nanaovana azy fa araka ny fomba kristianina foana. Zay zavatra zay anisan'ny mampalahelo ny mpandala fomban-drazana. Ekena hoe misy ny fanisana diso avy hatrany aloha le fanisana hoe ny atsasa-manila malagasy efa kristianina, diso tompoko zany. Afaka mamerina ny atotanisa ny mpiandraikitra an'izany fa ny ivelany renivohitra rehetra rehetra tompoko dia mbola mpandala fomban-drazana. Ary na eto ary hitako maromaro. Na eto anivon-tany, eto an-drenivohitra aza dia mbola mitongilana ny isan-jato ao anatin'izay ary resaka fomban-drazana, mpandala fomban-drazana sy fivavahana kristianina zay. Izany hoe misy zavatra diso
inona no josoana mba hahafahana mametraka fa maro anisany kristianina ka raha ohatra ianao tsy mipetraka amin'ny maha-kristianina anao de atahorana zay zavatra zay. Zany tena communication entina andemesaina le hoe atotanisa fa rehefa tena miaina ianao fanarivo be tombo de mijanonona ny ray andro eo am'izany toerana misy fankalazana, mijanona eo midoany anankiray de sao ny olona mandalo eo fa mbola samy teny amin'ny rehetra fa raha fiangonana anankiroa mbola lanina doany anankiray amina toerana ray amina toerana ray le resahantsika. Eto ampitetsy misy etakatry Pedro ena misy ny dadala Lezama izany nara Lezama misy ny dadala Lezama eo mbo mahitsy fa afaka mijanona eo de jerefo tsara ny olona eo hoe ohatry ny ahoana ny olona mandala ny fomban-drazana eto Andrenivohitra miresaka ny olona hoe indro miditra ny fiangonana fa teneniko anareo parivony andro tompoko milahatra ny olona ho avy io ny alamady be de ahitsika hoe ohatry ny ahoana zany zavatra zany ary tsy anankiray ny toeram-panasinana misy firy eo zany misy maromaro tsy voatanisa mbola misy tsy nitsahan-tomoko raha sasany fa misy betsaka fa tsisy hoe anankiray tsisy hoe ivony ve zany ho resantsika indray vao avy eo fa miresaka an'ilay atotanisa fotsiny aloha tsika hoe misy zavatra ninina no josoana mba hamezana vahana alay finoana kristianina tsika nefa miresaka ary anisan'ny etaeta taratasy afangatana nalefa tany amin'ny mpitondra fanjakana ny hoe mba mijoroa ary eo amin'ny laika mahalaika ka raha misy fomba-panjakana anankiray mandeha amin'ny kristianina de tokony hisy fomba-panjakana mandeha ara-pomban-drazana. Vatomasina Mahamasina ne tany alohan'ny taona 30 misy fanasinana farany raha ohatra ka isa-taona de misy foana mivavaka ho amin'ny firenena eo Mahamasina 26 misy foana zany zavatra iresaka mahalaika ny fitondram-panjakana tsika tsy Masina isa-taona efa misy eo ambadika eo rehefa tonga ny taom-baovao tsy ao anatin'ny rafitra ara-pomban-drazana re zavatra re mbola resantsika le resaka taom-baovao malagasy fa raha ara-pomban-drazana hafa mihitsy ny zavatra fatao eo anatrehan'izany Vatomasina zany fa mbola ao tsara mihitsy ny Vatomasina fa andrimy bozaka le anaty stady ao anaty stady izy mbola andrimy bozaka izy tsisy ninina marika maha Vatomasina anazy ary anisan'ny mampalahelo ny mpandala ny fomban-drazana zay zavatra ka zay zavatra zay le tianao tenenina hoe nangataka nantamo ianao teo hoe inona mba taratasy na hevitra mba nalefanareo tany teo anaty mpitondra fanjakana de fa zay zavatra zay nresahanay aleo hijoro araka ny tokony ho izy lay atao hoe loolona zay tsy miady varotra hoe tsy maintsy mpandala ny fomban-drazana nanao petraka reo ao satria misy kristianina izy reny toerana misy azy zay mihitsy fa mipetraka zay hoe aleo mba lay olo be eny anivona fiarahamonina isaky ny faritra no atao loolo Madagasikara fa tsy apetraka amina loko politika zay zavatra zay reny olobe reny inona fa tsy tokony hiditra ao anatina politika zany hoe olobe tsy manao politika le tokony apetraka eo fa tsy hoe olobe manao politika ihany koa satria tokony hikarakara vahoaka any amin'ny faritra misy anazy reny manampy lay ataontsika hoe solombavam-bahoaka any amin'izany faritra zany fa ro manarakaraka zay resaka laïcité na inona zany tsy fiandanina ara-pinoana ho an'ny fitondram-panjakana zay anisan'ny etaetana ihany koa anisan'ny etaetana ihany koa dia ny famiatrahana ny fankalazana ara-pomban-drazana ny kristianina manana ny taom-baovao kristianina manana ny taom-baovao tsy kristianina fa calendrier ny namorona calendrier grégoriana dia kristianina ny fety kristianina rehetrarehetra dia mifamatotra amin'ny calendrier grégoriana ny taom-baovao ninona filazantsika dia mifamatotra amin'ny fivavahana kristianina Masinda Grégoire ohatrohatr'izay nga manamorona zany calendrier grégoriana tsy mpandala fomban-drazana Saint Sylvestre farantaona mbola anazy ihany zany ny Saint Valentin mbola fety kristianina zany fa nolokoana resaka fitiavana zany hoe be dia be ny fety mifamatotra amin'ny kristianina anankiray ny anankiroa ny silamo ny amin'ny malagasy mbola tsy misy aloha hatreto
ny tombovo malagasy ary mbola sakoroka be mbola inina fafana rehefa avy eo izy zay zavatra zay de anisan'ny etaeta mpanala fomban-drazana mba asina fety anankiray sy anankiroa raha ozy izy nareo rakotra fety ny calendrier gasy de foany any aloha le lundi de Pâques sy lundi de Pentecôte mety zany anasory anankiroa ny kristianina de bosoloy fetin'ny ara-drazana mety azontsika ataony Santa Bary avereny azontsika ataony andaotsika anao Asaramanitra azo atao ve zay azo atao zany satria mbola tsy nanantsika mananjotsika natateraka an'izay zavatra zany ny olana mantsy amin'ilay fety ara-drazana dia lasa misy fiandanina ara-poko indray raha vao hoe nenety merina atao de neny Sakalava tsy atao neny Ndrotsy atao nenana dia aleotsika mamorona fomba nentin-drazana fankalazana nentin-drazana vaovao hoe tia indray ndao ankalazaina ara-pomban-drazana de reny ny atao fety zay teny koa anao zay Santa Bary mbola tsy nisy Santa Bary mihitsy ifanaraka ve nareo samy milondoa ampisoronao samy mipitakasinao amizay zany tsy mila fifanarahan'ny mpandala fomban-drazana fa fanjakana manapaka hoe ity ny Asaramanitra de misy iteny indray rehefa aveo hoe manao didjadona le fanjakana ny fanjakana ane tsy avy hatrany de hoe ty ny anao tao foany fa tsy maintsy antso ny mpandala fomban-drazana oke omena fandrina zany miantso ny mpitondra fanjakana oke omena fety ary nareo fa samy manonona inona le izy de eo amizay fanjakana miteny hoe ity ny tsy miandany ny avatsy de ity tsy miandany ny avary ho an'ny mpandala fomban-drazana mety foana rehefa misy ho an'ny fankalazana ara-pomban-drazana ho atao andro tsy fiasana kanefa ndraisaka ramo fa somary manahirana ny hoe anao mipetraka ao an-trano satria andro tsy fiasana nefa ka le izy rehefa jerenao fitsanganan'ny Jesosy Kristy ilay zavatra resahany na fahateran'i Jesosy Kristy ilay zavatra resahany nefa ianao tsy anasy tsy miasa ao an-trano fa maninontsika ny tsy manana fomba nentim-paharazana mba tsy andro tsy fiasana fa fakana ina ao an-trano na fanaovana fomban-drazana amin'izay zavatra zay lasa somary manahirana zay zavatra zay fa nanontany moa ianao ny etaeta de zay anisan'ny etaeta ho an'ny mpandala fomban-drazana eny tompoko mandeha be le fotoana eto fa hiditra amin'ny atao hoe zava-dehibe anankiray tsika ny taom-baovao malagasy tompoko ho avy izy io atsoaty taom-baovao malagasy elako tsiny fa za tsy mpandalina le fomba malagasy de tsy haiko le izy misy ny ataonareo hoe alamady be izay mampifandrivotra be anareo saminareo horesahako aloha le hoe inona avy le karazany mampifandritra de ny farany teraka farany de ny tombo voaloha taona nanomboka tamin'ny taona 17 io ny anaran'izy io tombo volam-bita tany aloha tany de navadika tombo voaloha taona de tateo aoriana izy tombo vo iraisana indray zay izy angamba tamin'ny faraparany teo no nametrahana anazy ny taolohan'izay tombo voaloha taona zay de misy ny tombo vo marsa sy aprily zay niofo anarana maromaro fa neniny angamba na fampitony vo tonga teo amizay tombo vo fidiovana izy zao mantsy fa zay mitazona anazy hoe tombo vo marsa sy aprily satria iny zala fafana lay tombo vo marsa sy aprily mba tsy ahafahana mametraka an'ilay sary nitondrany anazy fa de tam'izay mpandala fomban-drazana de mitazona lay tombo vo marsa sy aprily ho anaran zareo raha ohatra ka tombo vo anambodra biby izy io tam'izany fotoana zany mialatsiny ampanonana fa zay ny alalany rehetrarehetra ary raha mbola mpandala fomban-drazana ataoko hoe efa mazoazo taona de samy matadidy an'izany hoe tombo vo anambodra biby io lasa tombo vo marsa sy aprily ny oterena ho tombo vo malagasy ary niofo ho tombo vo fidiovana am'izao fotoana io ny tranaindrindana ataoko hoe efa ela satria tafiditra ao amin'ny 520 sy 700 fankalazana zany zao ny alamady be zany hoe 700 taona mahery teo eo zany no nankalazana ny alamady be tombo vo malagasy mbola tsy nisy akory ny fanosana andro vahiny dia efa nanana fanosana andro malagasy lay antsoina hoe almanaka na isa lava hozy izy ny ao anatin'ny mpanao fomban-drazana isa lava zay zavatra zay dia manaraka ny fiodin'ny volana ary anisan'ny voambolana diso le hoe mois égale volana satria ny volana tamin'ny malagasy de miodana indray-mandeha io volana io zany hoe misy tsinana andray-mandeha de misy fenomanana andray-mandeha de misy rava volana ary mijanona indray andro alohan'ny atsinanana zay izy no atao hoe ray volana raha ohatsika mijery ny fanosan'andro firy andro eo zay io tokotokony eo amin'ny 9 na 30 andro ao satria impito ny 4 ny herinandro de miampy ireny andro verina anankiray na anankiroa
efatra fito valo amby roapolo dia misy renandro miverina ray na roa zay masivy amby roapolo na telopolo anazy. Izay elanelanisa zay no mahatonga an'ilay fanosana andro gasy isa lava ho latsaka 12 andro raha mitaha amin'ny fanosan'andro grégoriana na fanosan'andro vahiny. 520 sy 300 ny anazy. Dia nen'ny malagasy 4 na 5 sy 300. Izany hoe raha ohatra ka 5 marsa ny alamaty be tamin'ny heritaona dia mandroso 10 andro tsika na 2 andro zay mahatonga ny alamaty be ho 5 marsa amin'ity taona ity. Dia amin'ny heritaona tsika mandroso 2 andro ny alamaty be dia mitotona 9 marsa ny alamaty be amin'ny heritaona. Dia ohatr'izay foana isa-taona satria tamin'ny taona 2020 sy 2021 dia ny voalohany volana May no alamaty be tany teto Madagasikara ny ivon'ny fankalazana tamin'izany fotoana izany dia tany Akaratra. Zay zavatra zay anisan'ny fahalalana vitsy-pahalala raha ho an'ny taranaka ankehitriny fa ny olobe na ny olona efa mpandana fomban-drazana no efa mahay an'izay zavatra zay. Dia anisan'ny teboka anankiray tsy nitovizana zay zavatra zay satria ny taom-baovao marsa sy aprily dia zay anaran'izay dia mijanona eo amin'ny marsa sy aprily ny anazy satria raha ny filazana tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona 4 sy 4 arivo taona 4 sy 4 arivo aloha no nanomboka nisy an'izay fankalazana ny taom-baovao anambotra biby zay dia ireo olo ireo ihany no niofo nanao an'ny taom-baovao fararano nankalazaina tao amin'ny talarary asina. Dia ny taona 4 sy 4 arivo dia nanazava tao anatina fahita lavitra mihitsy ry zareo hoe izahay dia mijery kintana ka rehefa hita eny amin'ny lanitra ny atoko kintana ondry lahy na ny beleo izy ny mpanao astrolojia dia alamaty zay ny andro taom-baovao malagasy zay. Ankehitriny 5 marsa tsika fa samy mitonona ho taom-baovao malagasy daholo na ry zareo mpanao marsa sy aprily na ny mpanao alamaty be. Ny alamaty be moa zany tsisy ady hevitra satria nandroso 10 andro izy raha ny tany tamin'ny 5 volana marsa tamin'ny heritaona dia mitotona mazava tsara ao anatin'ny 5 volana marsa. Fa raha ohatra kosa zohina sy tsikolovina ilay famarinan'ilay atao taom-baovao marsa sy aprily dia tsy mbola hita taratra zany belie zany na ilay ondry lahy eny amin'ny lanitra amin'ny fotoana io satria raha ohatra ka fanosan'andro vahiny calendrier grégoriana sy ny astrolojia fijerena kintana dia ny 12 volana marsa ka hatramin'ny 1 volana aprily no hita eny amin'ny lanitra io ondry lahy na belie io. Fa 5 volana marsa nefa tsika dia efa samy tonona sady ry zareo fa taom-baovao malagasy ny andro araka ny famaritany anazy famaritany zay azo lazaina fa diso sady zay zavatra zay satria mbola tsy hita eny amin'ny lanitra tompoko ny ondry lahy amin'ny fotoana io fa mbola any amin'ny 1 volana marsa. So mba terahina aminareo fotsiny izy terahina aminareo kosa ny ary izy le firaisan-kina angamba tsy asiana fietsaram-belatsy fa amina fahadiovana. Raha ohatra mirahina dia miresaka mazava tsara hoe oke anaraka ny alamaty be ary zay fa tsy hoe nandritra ny 20 taona ianao ny vazavaza tamin'ny mpanao alamaty be hoe tia ny tena izy avy eo ianao lasa miteny avy hatrany fa ato indray ianao dia irahina hiaraka amin'ny mpanao alamaty be. Sarotra angamba ny anakin'izany zavatra izany fa araka ny teniko an'zareo hoe any amin'ny farany ery nareo raha anaraka ary satria nisy lay alahelo ny resantsika tany aloha dia nanao ratsy ny olona anankiray dia tsy hafa keloka zany ianao raha teo amin'ny fomban-drazana raha tsy misy ny fifonana sy alafaditra. Zay zavatra zay mila petraka tsara mba tsy isian'ilay fiatsaram-belatsy ao anatin'ilay fomban-drazana. Iresaka ihany koa tsika hoe ohatrany ahoana sy ahoana ny fomba anatanterany anazy ao anatin'izay zavatra zay. Tany aloha izy io dia zavatra tsotra fankalazana fiara-pianakaviana teo anatina votra anankiray fa taty aoriana nampiana notovanana dia tonga hatrany amin'ny fibatana ny fomba mandritra ny fankalazana ny alamaty be bataina ataony anatin'ny fankalazana ny taom-baovao marsa sy aprily. Izany hoe misy endrika famitahana mpanao fomban-drazana eo ka filazana sady fa mitovy ihany eny ereo satria fomba mitovy no natao. Raha ohatra izy ka namorona taom-baovao malagasy marsa sy aprily dia tokony namorona fomba vaovao ihany koa ho anazy manokana fa tsy ilay fomban-drazana efa fanao no ny bataina nakao. Ka ilay fomban-drazana samy gasy zao ihany samy tompony ka ianao namorona fa tsy namelo maso
Raha ohatra ianao na mialomaso de mananjo ianao hibata an'ilay fomba ho any amin'n'itsiny. Fa rehefa namorona ianao de tokony mamorona hatramin'ny farany. Fa lasa famitahana ny olona te handala fomban-drazana le izy zay zavatra zay anisan'ny teboka anankiray. Itenenako anao hoe tsy asiana fiatsaram-belatsy ilay zavatra fa aleo adio fo, azava tsara ny lalana isorana. Anisan'ny teboka anankiray ihany koa tsy itovizana hevitra ao anatin'izay zavatra zay dia ilay fomba anankiray efa noteneniko anao le tany am-boalohany teo hoe misy any taranaka andriana fefa kristianina de ireo taranaka andriana kristianina ireo no mivoy an'izay taom-baovao marsa sy aprily zay, ka mitondra an'izany taom-baovao zany any anatina fiangonana aloha fankalazana azy voalohany. Izay mety aminao sa tsy mety aminareo? Tsy mety amin'ny mpandala fomban-drazana zany satria misy mpandala fomban-drazana tompoko fatifaty. Ny fiangonana anaovanao le fanombohanao fankalazana finoana vahiny, toerana misy anazy misy nandalovana faty zay fanontana fady sady ny fomban-drazana. Aza vao le misy olona fatifaty aty amin'ny Pitakasina, zany hoe ny olona Pitakasina de misy mihitsy ny karazan'olona zay fatifaty izy. Ny toerana lalovam-paty tsy azony idirana, tsy miditra hôpitaly reny olona reny, tsy miditra pasana, tsy miditra fiangonana. Raha fiangonana mbola nidirana faty. Raha ohatra ka misy any nefa karazam-piangonana eto Madagasikara zay tsy azo idirana faty ihany koa, azon'ireny olona reny idirana. Fa rehefa mbola velona izy de ireo toerana ireo tsy azony idirana mihitsy. Tapako kely, raha sanatria zany ka ao an-tokantrano misy maty de ahoana? De marary de manao alafatotra rehefa vita ny fandevenana na misafidy tsy mitsofoka ao mihitsy. Afafy zany zay mihitsy ny fomban-drazana, tontolo hafa mihitsy zay zavatra zay, ary ataoko hoe zay le fiasinana ao anatiny. Tsy manan-tsafidy izy satria zay no nametrahan'Andriamanitra Ndrenanahary anazy vokatry ny adidy aman'andraikitra sahaniny de tsy ao anatin'ilay andraikitra nametrahana anazy. Eny ary ty zany resaka iverenantsika zay zavatra zay. Anisan'ny maromaro ny teboka ao araka lazaiko tao teo. Eo ihany koa le raha resahako anao hoe voanomboka ny taom-baovao malagasy de any anatina trano fiangonana, zany hoe fanomezana lanja kokoa an'ilay finoana vahiny raha mitaha amin'ny finoana nentin-drazana. Anisan'ny teboka tsy mety zany satria fanambaniana avy hatrany ilay fomban-drazana zay zavatra zany, fa fanompoana kosa ny fomba vahiny zay zavatra zay. Anisan'ny teboka maromaro tsy itovizana izay. Ankoatran'izay ihany koa dia ny alamadibena ny taom-baovao malagasy dia ankalazaina eny amin'ny toerana masina satria hasina notovozona. Zay mahatonga ny teny filamatry ny alamadibe isa-taona tsy miova eo, hasina fa tsy laza. Zany hoe tsy azo atao ivelan'ny toerana masina zay zavatra zay satria anovo hasina ny alehan'ny olona eny. Ka raha toerana hafahafa ohatra hoe toerana maloto na toerana fimamoana ohatra, fisotroana toaka ohatra tsy azo anaovana an'izany na kianja ihany koa satria ny kianja aza adinoina fa ny kianja raha kianja filalaovam-baolina izy de fifanandrinana, ady baolina kitra ady. Ino moa zany mahasamy hafa le kianja eto sy ny colisée satria samy ady no tokony atao amin'ireny de tsy fanovozana hasina zany zava-toerana zany fa eny amin'ny toerana masina tahaka ny hoe Doany, Vohitra Masina, reny no fanaovana zany. Aiza le Vohitra Masina araka amintsika zany? Betsaka mbola afaka manono-tsika hoe ohatra karatra zao Vohitra Masina, Anosimanjaka misy Vohitra Masina, Ambohidrabiby mety misy Vohitra Masina ihany koa, Tsadita Vohitra Masina, Tendrombohitra 12 saika misy Vohitra Masina daholo. Fa ny Doany kosa toeram-panasinana de eny amin'ny toerana fanasinana ataontsika hoe solona fiangonana ho an'ny mpandala fomban-drazana zay zavatra zay, de eny ny anatanterahana zany hoe taom-baovao malagasy alamadibe zany. Tsy hitovy velively mihitsy ny amina taom-baovao marsa sy aprily ankalazaina any amina toerana hafa zay tsy afaka lazaina avy hatrany hoe misy fiasinana, fa mety toerana arakarak'izay mapetipety ny olona, mapetipety ny olona satria zay ahafahana manango ny olona ny tanjony ao, zany hoe laza fa tsy ilay fiasinana loatra. Fa amaranako anazy ny taom-baovao lohataona
iny mo somary hoe tsy de misy resaka ho lazaina betsaka mahakasika an'iny satria rehefa nifanditra nandritra 20 taona ny mpanao alamady be sy ny mpanao taom-baovao marsa sy aprily dia nangataka ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany tamin'ny taona 17 mba hiakaran'ny mpandala fomban-drazana avy any amin'ny faritra. Ny Tangalamena moa ny tena marina fa tsy ny Pitakasina loatra. Dia nanapa-kevitra ireo Tangalamena reo fa hoe andao hanangana ny taom-baovao lohataona, dia sy teo niteraka ny taom-baovao lohataona satria ny hevitra zareo fa eo amin'ny lohataona no atao hoe fitombohan'ny taona, zay somary manahirana kely ihany rehefa jerena aty amin'ny Pitakasina zay sary zay satria tsy manisa andro. Ary zay no nahatonga anazy ataontsika hoe nidofotra tamina zavatra mafy izy tamin'ny taona 424, taona 524 satria dia tao anatina herika ny fafy no nankalazana ny lohataona. Dia ny somary nanovazalava azy vazy hoe lohataona marina ve tsika sa mbola ririnina tamin'izay fotoana zay, fa dia tena herika ny fafy niaraka tamin'ny rivotra no nankalazana an'ilay taom-baovao lohataona. Iny tsy mbola aty ambadika iny satria raha tsy nisy ny famoronan'ny votra anankiray an'ilay taom-baovao marsa sy aprily tsy teraka ny taom-baovao lohataona. Dia ho an'ny mpandala fomban-drazana dia tsy manana fototra ijoroana ankoatran'izay efa nametrahana ny fomban-drazana ny mpandala fomban-drazana dia mijoro hatrany eo anatrehan'ilay fomba alamady be zany taom-baovao malagasy. Ie, mamarana fotoana tsika fa omena fotoana ianao satria akaiky dia akaiky le taom-baovao malagasy amin'ny 2020 ny volana maritra ho avy zao zany izy fotoana zao anakanana angamba ny sy ny fampahafantarana. Hito moa zany mitovy amin'ny isa-taona ihany satria dia isa-taona dia misy foana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy alamady be. Manana ny hitsiny tsika nolovaitsika tamin'ireo razambetsika tany aloha. Misy namana moa miresaka hoe taom-baovao malagasy nentin-drazana, fa ho an'ny Pitakasina dia mijanona eo amin'ilay alamady be taom-baovao malagasy itsika. Ny anton'izay voambolana zay dia rehefa voararan'ny mpanjanaka ny fampiasana ny alamady be dia namorona tapahakely vetivety aloha ny efa nisy eny tompoko. Araka ny nolazaintsika teo dia efa tany amin'ny 700 taona lasa tany nisy ny fankalazana ny alamady be, zany hoe tamin'ny andro fampanjaka. Rehefa voazanaka ny Madagasikara 1896 tany ho any dia namokadidy ny mpanjana tany fa tsy azo atao intsony mankalaza ny alamady be ary notapahan-doha zay mbola tratra manonona an'izay anarana alamady be zay. Dia mba ahafahana manohy ny fankalazana ny alamady be dia novaina anarana ny alamady be ka natao taom-baovao malagasy. Satria ara-pamaritana dia ny alamady be dia andro voalohany ao anatin'ny volana voalohany ao anatin'ny taona gasy, izay mitovy famaritana tsara mihitsy ny amin'ny voalohan'ny volana janoary na ny taom-baovao grégoriana, andro voalohany ao anatin'ny volana janoary ao anatin'ny fanosan'andro grégoriana. Dia tany dia efa nipetraka zay anarana taom-baovao malagasy zay fa naterina fotsiny ilay atao hoe alamady be mba tsy hatapa-doha teo anatrehan'ny mpanjana tany. Ny taona 497 dia naverina nankalazaina tamin'ny fomba ofisialy ny alamady be taom-baovao malagasy. Président Zafy teo tamin'izany. Ie, dia tomboky Latsilavina Ralaindimo ny ministeran'ny ministry-ny kolotsaina tamin'izany fotoana zany. Dia nisy ny fankalazana alamady be taom-baovao malagasy teny amin'ny vohitra Ambohimanga, zany hoe teo amin'ny taona 497 vao niverina nahita masoandro indray ilay anarana alamady be. Tsy nofoanana intsony anefa ny anarana taom-baovao malagasy tao aorianany fa tonga dia nampiarahana foana ilay anarana hoe taom-baovao alamady be taom-baovao malagasy. Zay zavatra zay dia efa nisy foana nandritra an'izay taon-jato efatra hiditra taon-jato fahadimy tsika ankehitriny dia efa nisy foana zay zavatra zay. Zay mahatonga an'ny teny hoe hiankalazaina isa-taona foana ny alamady be taom-baovao malagasy. Dia mitovy amin'ny isa-taona ihany no fanentanana, dia manentana antsika malagasy rehetra izay mihevitra fa mbola malagasy isika ary tokony hijoro eo anatin'izay eo amin'izay fototra mamalagasy itsika zay, mba hananantsika an'ilay ampo mamalagasy, hananantsika an'ilay fototra malagasy itsika. Dia misy ny fankalazana ny alamady be. Ny fankalazana ny alamady be amin'ity taona ity dia eny amin'ny vohitra Ambonga ilany arana Mieritsetosika, eny misy an'ny
manomboka ny 20 ny volana Martsa ny alarobia ariva io dia isan'ny fidiovana, aorianan'ny fidiovana de misy ny fanasinana, aorianan'ny fanasinana de misy ny arendrina, ary aorianan'ny arendrina de misy ny fandrehetana ny afo-tsy maty. Apetraka tsara fandrehetana ny afo-tsy maty, tsy labozia le resahana eto fa afo tompoko. Sao diso eritreritra indray hoe andao hitondra labozia am'izay zavatra zay fa ny labozia any amin'ny fanasinana. Mbola nanana ny afontsika malagasy satria ao anatin'izay arendrina sy ny afo-tsy maty zay dia misy ny anton'izay zavatra zay, satria misy ny fandroana ny fanahy ratsy. Eo tsina ny fanomanana ny alamaty be 20 volana Marsa tsina, de ao anatin'ny arendrina sy ny fandretana ny afo-tsy maty no fandroana ny fanahy ratsy rehetrarehetra mba tsy eloelo hiampita hiaraka amintsika olombelona any amin'ny taona vaovao. Zay ny antony de io afo-tsy maty io de ny fampitana ny faran'ny taona hiampitana any amin'ny taona vaovao. Zay maha afo-tsy maty anazy, zany hoe ny zavatra tsara rehetrarehetra, satria efa norohana ny ratsy de ny zavatra tsara rehetrarehetra nandritry ny taona teo aloha hoentina miampita any amin'ny taona vaovao. Aorianan'izay fandretana ny afo-tsy maty zay de misy ny lamalama, iarahantsika mahalala. Ho an'ny tsy mbola mahafantatra dia ny lamalama dia fifandraisana, fifampiresahana amin'ireo tontolo ara-panahy mba ahafahana mahafantatra ny zavatra mety hitranga mandritry ny taona vaovao. Be dia be ny ohatra azontsika raisina amin'izany fa tsy ampy ny fotoana angamba hitantarana an'izay fa fandaharam-potoana no resahako. De miditra ny fankalazana fa 20 ny volana Marsa. Mbola tsy vaky masoandro fa mbola somampisamby dia mandeha ny fidiovana ho an'ny alamaty be satria efa tafiditra amin'ny taona vaovao tsika eo. Mialohan'izay dia ho an'izay olona mahavita miaro tory de misy ny fanatanterahana ny fotsy aritra mialohan'ny zay fidiovana izay, zany hoe mbola any amin'ny 3 maraina any ny atao zay fotsy aritra zay. De aorianan'izay ny fidiovana rehefa somampisamby, satria ny anton'izay fidiovana somampisamby zay dia isan'ny fanaovana ny tatao rehefa misandratra ny andro vaovaky masoandro eo de tsy maintsy atao ny tatao, satria dia eo no fisaorana satria no heverin'ny malagasy fa iny tara-masoandro voalohany iny ao anatin'ny taona vaovao no fitsidihan'ilay Andriamanitra Ndrenanahary ny toerana misy ny rehetrarehetra. De eo izy no manandratra an'ilay vary, petraka tsara vary aloha no asandratra eo satria mety foana rehefa vary aloha, satria tsy mbola nisy hoe vary stock sa vary gasy sa vary inona tamin'izany fotoana fa dia ny fomban-drazana dia mametraka hoe vary no foto-tsakafo malagasy ary vary no nomen'Andriamanitra ho sakafo mahavelona amin'ny malagasy rehetra ary mbola tsy nisy malagasy fady vary. Sitraka an'izay fifandraisana amin'Andriamanitra Ndrenanahary zany. Ao anatin'izay ihany koa ny manana safidy ny olona na asiana tantely na asiana ronono lay tatao, fa tsy fanao mihitsy ny ara-pomban-drazana no atondrahana ronono sy tantely satria teo malagasy dia najaina trany ny fadin'ny rehetra. Misy malagasy fady ronono ary misy malagasy fady tantely. Ka mba tsy hisian'ilay fifanotana fady eo amin'ny samy mpandala amin'ny fomban-drazana, eo amin'ny samy malagasy dia manana safidy ny rehetra, na nisy ronono izy na nisy tantely na ihany koa tsy anisy mihitsiny, fa dia ho fisaorana an'Andriamanitra nanomezany antsika ny taona vaovao ary irariana mba ho lava andro, lava velona, ho tratry ny arivo mitsingeringerina. De rehefa mifampiarahaba eo de tsy mifampiarahaba mihitsy hoe tratry ny taona de tratry ny ho avy fa samy tratry ny arivo mitsingeringerina ny famaliana anazy. So de isy anao tsinjery sika hoe tratry ny taona de tsy tratry ny ho avy mihitsy ny famaliana anazy ho ara-pomban-drazana fa samy tain'Andriamanitra tahin-janahary ho lava velona de ho tratry ny arivo mitsingeringerina daholo indray aorianan'ny fiaraban'ilay olona hoe sambasamby tratry ny taona. De aorianan'izay any mamaly ny rehetra samy tain'Andriamanitra ho lava velona ho tahin-janahary ho tratry ny arivo mitsingeringerina ho ambim-pahasaobana, ho ambim-pitahiana, ho ambim-pahasalamana, ho ambin-karena, ho ambin'ny taranaka, satria ireo rehetra ireo dia anisan'ny zavatra nangatahan'ny malagasy tamin'ilay Andriamanitra Andrenanahary. Tsy nangataka laza ny malagasy, tsy nangataka voninahitra, tsy nangataka vola, fa kosa harena ny tadiaviny, taranaka ary fahasalamana, fahombiazana ho an'izay zavatra rehetra nataony. Rehefa vita zay tatao zay dia miditra ho an'ny fiomanana ho an'ny fanaovana ny joro alamady
dia misy ny tsitsika rehefa vonona ny rehetra tokotokony amin'ny 5 maraina io satria misandratra andro ny tokony anaovana an'izay joro zay Efa 7 ny volana marso. 7 mars tsika amin'izao fotoana zao eo ny anaovana an'ilay joro alamady satria efa tonga ny alamady dia ataony joro. Misy moa ny olona ary amin'ilay fidiovana mieritreritra hoe ny rano tsy dikaim-borona no tokony atao fa rehefa tonga ny alamady be tompo dia tsy ahitanao rano tsy dikaim-borona intsony eny amin'ny doany satria dia efa filaharana tena filaharana eny amin'ny doany. Dia raha ohatra tsika hiandry ilay rano tsy dikaim-borona dia tsy vita ny zavatra rehetrarehetra. Tsika nefa manenjika tonon'andro ao anatin'ny fotoana dia izay mahatonga an'ilay fidiovana atao eo safy rano ka amin'ny alina le amin'ny 12 alina iny le mivadika amiray zany dia misy ny maramila na ny maramilan-janahary matsaka an'izay rano zay hoentina anaovan'ny olona rehetra safy rano amin'ilay fidiovana vao maraina. Rehefa vita zay tsitsika zay mialohan'ny von'omby dia vonoina ny omby ataony joro alamady fa mialohan'ny anatanterahana ny joro alamady nefa dia misy ilay fomba anankiray atao hoe tolo-trasina. Fomba mampanao zay anisan'ny hijoroan'ny mpandala fomban-drazana ny fifanomezan-kasina. Fa iny izy io dia fanomezana vola ho hasina ho an'ny mpanjaka ny mpitondra tamin'izany fotoana zany mba ho fanatanterahana ny alamady be tom-baovao malagasy. Fa ankehitriny tsy manana mpanjaka intsony tsika, tsy misy andriana ihany koa dia ny vahoaka samy vahoaka no mifanolotra hasina dia ny mpikarakara sy ny vahoaka mpanatrika zany no mifanolotra hasina. Dia misy ny tolo-trasina ifanomezana ao anatin'izay zavatra zay tanterahana mialohan'ny latsahan'ny ran'ny omby. Dia tanterahana ny joro alamady rehefa vita izay tolo-trasina zay rehefa vita ny joro alamady dia misy ny dintaolo satria rehefa maty omby dia tsy maintsy andihizana aloha hasina. Ny zara hasina eto dia nanolotra hasina ny vahoaka na ny mpanatrika ho an'ny mpikarakara dia manana didy amin'izay ny mpikarakara manolotra hasina na manao an'ilay zara hasina averina any amin'ny vahoaka. Izay mahatonga ny teny filamandry ny alamady be hatrany hoe hasina fa tsy laza. Zany hoe ilay zavatra atao eo tsy hitadiavana laza akory na hitadiavana voninahitra fa kosa fanovozana hasina ho an'ny rehetrarehetra na ny mpikarakara io na ny vahoaka tonga manatrika. Aorian'izay zara hasina zay dia misy moa ny ataontsika hoe fitoerana ny lapan'ny dadabe Andriantsenika ho an'ny fankalazana ny ivon'ny alamady be eny Ambonga dia fitokanana ny lapan'ny dadabe Andriantsenika. Marihana avy hatrany fa mbola tsy tanteraka 100% tsy vita 100% zay lapa zay fa efa mitsangana aloha ny asa goavana rehetrarehetra dia manatanteraka mipitsopitso sisa no atao famarana anazy fa ny tonon'andro tsy maintsy enjehana dia ho tanterahana ao anatin'izay fankalazana ny alamady be zay ny fitokanana ny ara-pomban-drazana ny lapa ny andro 7 volana martsa izay tohizan'ny lamalama aorian'izay fitokanana izay. Ny 20 volana martsa kosa dia manomboka amin'ny 7 maraina ny fotoana izay fidiovana isaky ny mpitarika zany hoe ny olona dia samy manana ny olona taritiny. Ety zany zao misy ety Mahazo ety. Aty Mahazo tsisy fa fankalazana eny Ambonga le resako eto satria ny eny amin'ny Doany dia arakaraka ny olona mpikarakara satria maro no tapitra ny 7 daholo fa tsisy intsony ny 20 fa ho an'ny mpandala ny alamady be dia misy ny ivon'ny fankalazana ny alamady be izay mitohy ny 20 ny volana martsa ny fankalazana. Dia ao anatin'izay fankalazana 20 volana martsa izay misy ny tokolava. Anisan'ny fomba mampanao fanao izy io tamin'ny andro fampanjaka dia amin'ny mamelo maso ny mamelo maso dia anisan'ny teboka anankiray ho velomina sy ampahafantarana ny rehetra ny fisian'izay tokolava zay. Eo no teboka iray fa anehoan'ny mpitakasina na mpiloloha hasina ny hafalian'ireo zanahary tonga lolo avy moa zany fa tonga manatrika ny fotoana. Marim-pahatonga ny amin'ny ray atoandro zay tokolava zay dia vita ny tokolava dia misy ny dinga ho an'ny fankalazana ny fanatsarana sy fanohizana ny fankalazana amin'ny herintaona. Fa rehefa tonga ny amin'ny 5 ariva dia misy ny fomba anankiray izay fombatra nainy teto anivon-tany dia ny filanonana izay ho tanterahana ao amin'ny lapan'ny dadabe Andriantsenika ihany koa izay zavatra zay. Dia mandra-parain'ny andro ny filanonana dia mitohy ny fankalazana 1 ny volana martsa. Ny fankalazana 1 ny volana martsa dia fankalazana ara-panjakana kokoa
satria araka ny namaritana anazy tany aloha dia ny alamady be dia fanomezan-kasina ny mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana zany, mpanjaka moa sy ny andriana. Ankehitriny tsika efa tsy misy mpanjaka intsony dia tsy misy andriana intsony dia mbola misy andriana ka pany angamba satria misy ny olona manana an'ilay vavitsy fa eny ambonga angamba tsy misy andriana intsony aloha dia tsy misy zavatra zay zany mazava ho azy fa ny amin'ny toerana misy andriana izy no mipetraka fa eny ambonga dia tsy maintsy ny mpitondra fanjakana eny toerana no omenan'izay haja izay omenan'izay hasina izay ao fankalazana ny alamady be. Eo ihany koa moa izay mpitondra fanjakana izay nomena fanasana ka raha misy ny tonga dia omena anazy haja sy voninahitra zay mandritra ny 2024 ny volana martsa. Mitovy amin'ilay tamin'ny 2020 volana martsa satria misy ny tsitsika dia misy ny fidiovana dia misy ny joro alamady fa ny mahasamihafa anazy fotsiny dia mialohan'ny joro alamady dia misy ny fitokanana ara-panjakana ny lapany dadabe Andriatsianky. Tsy maintsy tokanana ihany koa izy. Mety hiten'ny olona hoe mbola tsy vita tsy efatra amin'ny farany ve dia tsy maintsy tanterahana fa ho an'ny mpandana fomban-drazana dia ny tonin'andro ny zava-dehibe. Zany hoe eo no apetraka ara-panjakana fa misy zany lapany dadabe Andriatsianky zany dia zay zavatra zay mila apetraka satria ny tonin'andro alamady dia ny lapa tompoko tsy maintsy alamady ny tokanana anazy zany hoe tsy maintsy tokanana ara-panjakana amin'ny fotoana io. Famaranana anazy dia ny zara hasina ohatra n'ilay tamin'ny 2020 ihany eo ny hasina ifampizarana ho an'ny rehetra tonga manatrika zaramata moa izy amin'ity taona ity satria tsy misy ny fafana andro an'izay hena zay dia tsy maintsy atao zaramata dia samy mitondra zay voatsirambin'ny tanana tsy hoe nitondra 2 kilô na nitondra 2 kilô dia vao manana hasina fa na kely ary ny tonga any anivon'ny tokantrano dia efa hasina zay ho an'ny mpandala fomban-drazana zay nofinana teo amin'ny malagasy arivo. Misy zavatra fahitanay ety amin'ny misy anay ety moa zany misy le mitondra jiro reny ao anatin'le tenenina hoe mitondra afo tsy maty ve reny? Zay zavatra zay anisan'ny zavatra anankiray disoinay tanteraka mihitsiny. Labozia tompoko tsy afo tsy maty. Labozia ngamba ny afo mora maty indrindra. Mitsonika mora maty ny labozia ary tsy mihoatra ny adiny iray ny labozia raha ohatra ampirehetina. Zany hoe tsofina nga izy rehefa avy eo dia tsy afo tsy maty ny labozia. Ary zay zavatra zay anisan'ny teboka iray mba tsy tenenana hoe sy fifanenjena na fifaranatsina fa tsara ihany tsika mandinika rehefa manao zavatra hoe tena afo tsy maty marina ve ny labozia fa tsy mihoatra ny ray andro iny angamba raha atao hoe afo tsy maty. Ary iny rehefa velominao ka ampirehetinao isan'andro dia lany ray koa iny dia maty ihany zay. Dikan'izay zavatra zay tsy tafiditra ao anatin'ny famaritana ara-pomban-drazana amin'ilay afo tsy maty ny labozia fa zavatra hafa mihitsy ny afo tsy maty araka ny nazavaiko tany aloha teo dia ny afo tsy maty dia ilay afo avy nanaovana arendrina satria ny arendrina eto tsy ilay arendrina hitantsika ireny fa ilay arendrina ara-drazana izay hazo nofonosina voro-damba ary nirarana jabora dia izay ny ampirehetina satria mamoaka emboka entona iny jabora iny dia ny entona iny no mandroaka an'ilay lolo ratsy fa tsy afony labozia mihitsy ny akory mandroaka lolo ratsy fa ilay iny dia ilay avy eo rehefa vita izay fiodinana ny tanàna zay dia ilay hazo nanaovana n'iny arendrina iny no atambatra ampirehetina ary kolokoloina tsy ho faty mandra-parain'ny andro. Zany hoe raha ohatra resaka labozia zany ianao dia tasainy tsara hoe raha 7 alina manao mandrehitra afo tsy maty mandra-pahatonga ny amin'ny 3 maraina possible ve ny labozia aritra hirehitra pahatonga an'izay amin'ny 3 maraina zay. Zay zavatra zay anisan'ny zavatra tsara hitsy ary tokony andraisantsika lesona amin'ny zavatra rehetra atao satria tsy voatery hoe milaza marina daholo izay milaza mpanao fomban-drazana fa misy ihany koa mba te hanao fomban-drazany arakaraka izay eritreretiny fa tsy tena mijoro ao anatin'ilay tena hitsiny ara-pomban-drazana. Eny tompoko, ny fandarana moa dia manana fanontaniana anankiray ho apetraka ho an'izay vahiny mandalo ho anao manokana ho an'ny androany dia fanontaniana tsotra napetraka aminao ianao va miditra am-piangonana? Mampitakasina anahy dia tsy afaka miditra am-piangonana raha ohatra fiangonana nidirana faty. Ny toerana ho an'ny mpitakasina mantsy dia ny fiangonana dia toerana anankiray no lalovana faty ao ny fanaovam-beloma an'ireny razana rehetrarehetra ireny. Ny hitsin'ny mpitakasina nefa dia misy zanahary lolo avy na fadifaty ary mety manimba ny olona anankiray miloloha an'izay zanahary zay. Fa miditra am-piangonana kosa nefa izahay any amina fiangonana tsy idira-paty satria dia aza adinoina fa misy mihitsy ny fiangonana eto Madagasikara tsy idira-paty dia ireny fiangonana ireny azona idira fa ny fiangonana hafa efa misy an'izay zavatra zay. Misy ihany koa fiangonana eto Madagasikara
Madagasikara misy faty mihitsy, misy razana ao ambanin'ny hôtely ikeny zay fanontana faty zay ho an'ny mpitakasina de tsy afaka ihany koa ny mpitakasina fa tsy maintsy aty ivelany ka misy zavatra tsy maintsy ho atao any amin'izany